fahavoana izay omena indray nandiany indray izany amin'ny Jesosy no mandapa. Amen. Io ka tofaly anipatina amin'ny tamanvolohany ihany dia lalantsika fampianarana ny io ka tofaly anipatina amin'ny rehefa hitantsika izany dia efahintsika amin'ny Jesosy Kristy manao arindro misy lehilahy hoe Simeona tao Jerusalema. Arindro misy lehilahy tao hoe Simeona tao Jerusalema. Andeha ny anarana hoe Simeona no lalantsika fampianarana ny ny atao hoe Simeona araka ny teny fotsy hoe fiainona miaina fahaizana miaina. Dia mora misy sarotra zany miaina zany raha tonga dia lavitra ny fahatalolombelona jerena manana ary sarotra ny miaina. Tsy nanao foana ny Andriamanitra raha ohatra hoe nanao ny fahalantsika tokana ihany fahasolona mila miaina ary malaina miaraka miantsika koraniko. Zao manko ny zavatra nitraka tany amin'ny tanàna fiazona Rezoa. Misy lehilahy anankiray zany mantia renivohitra na any ambanivohitra izy dia nantarika ny tanàna. Ny amin'ny mahafinaritra azy dia fampahana dia salama miaray a. Ina ny vaovao Antananarivo any e. Zany doza atsiraha izany tompoko. Ay dia mahatandray ao an-trano inona hoe loza nahita basy ray ho amin'ny sasany e. Dia tena nahita basy tao dia matanana tao ka gaza tsy loza e. Ohatra izay zany ny olana rehefa tena hoe tsy mahay miaina mamarika zavatra reny soa dia tian'Andriamanitra isika amin'ny Simeona ny fiaina. Olo ny fiaina ary tena hoe mahay miaina tsara ary mitarina zavatra iainana ihany tsika ao anatin'izany. Dia manantena amin'ny tompo fa ankizy tanora dia olona tena hoe olo ny fiaina mahay mampiasa tsara ny sofina azy ny men'Andriamanitra azy dia mba ho Simeona ny sakaitrasika anamitoerana izay misy antsika dia arahantsika. Misaotra amin'izany Jesosy fa afaka mandray soa tsara mba hampio izahay ary hampiasa tsara ny sofina indrindra ho any isika toy amin'ny Jesosy. Amen. Dia kitsangana isika tenona malapetaka ny fanarana amin'ny misotranao izay raha mbola omenao fotoana azahoanay hamaky ny teninao. Ny teninao dia mampafantatra anay fa Andriamanitra marina sy masina ianao ka mitana ny teninao. Koa mangataka ny fanahy masinao izay momba anay izay hamaky ny teny sy aneho ny voninahitra ao ka hanambara izay afatra tianao ambara amin'ny alalan'ny mpanomponao. Ho anay izay eny kosa mba tsy hivilivily ny fomba mampananay
fa hifantoka tsara. Amen. Miaraka amaky sy amin'ny soratra masina sika ao amin'ny fanekena tany bokiny Genesis toko faha-10 andininy fahafito ka hatramin'ny faha-20. Rehefa hita dia ovatsika amin'ny anarana tompo. Aloha izy tany izao ny Jehova izay mitondranao mivoaka avy tany korany Kaldeana mba homepanao ty tany ity olovanao. Aloha izy Jehova tompo ahoana mahafantarako fa hamonjy ty tany ty aho. Aloha izy tany hitondray omby vavy kely efa 3 taona sy osy vavy efa 3 taona sy ondry lahy efa 3 taona ary domoiny sy zanak'olomelahy dia nentiny tao aminy izany rehetra izany. Ary misasany ne ka nampifandrofiny avy mitapaka fa ny volo tsy mba misasany. Ary nidina tany amin'ny fatin'ireo ny vorona mpiasa fa nandoka azy Abrahama. Ary rehefa hilentika amin'ny masoandro dia sy mitory Abrahama ary indro aizana mahatsiravina indrindra no nahazo azy. Ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama, aoka fantatro marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary hanomby olona ary apaoriany 400 taona izy. Ary na firenena izany kosa izay hotokony dia ho tsaray ary efa afaka izany dia hivoaka mitondra ny vehivavy izy. Nefa ianao kosa hoany karazanao amin'ny fiadana ho tratrano indrindra ianao vao hotomany. Fa raha mbiny amin'ny zafiafy dia hiverina ty izy fa tsy mbola tanteraka ny elokiny amorika. Ary rehefa maty ny masoandro ka maizina dia maizina ny andro dia indro no misy fatana famorona ny voatsetroka sy faniloko rehetra izay nandeha namakivaky teo anelanelan'ny zavatra voasasaka ireo. Tamin'izany andro izany Jehova no fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin'ny olony Egypte ka hatrany amin'ny olony lehibe dia noho ny Eufrate dia ny Kenita, ny Kenizita, ny Kadmonita ary ny Etita sy ny Perizita sy ny Refaita ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary ny Jebusita. Notoizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Luka toko faharoa andininy faha-20 ka hatramin'ny faha-30. Ary farahantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko faha-20 andininy 1 ka hatramin'ny faha-5. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anam-toko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema. Ary marina sady bavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampiononana ny Israely. Ary ny fanahy masina dia atao aminy. Ary efa nabaka fanahy masina taminy fa tsy ahita-pahafatesana izy mandra-pahitana ny Kristy mitombo. Ary mety ny fanahy masina miditra teo an-kajan'ny tempolo izy. Ary efa nampidiny iray aman-dreny Jesosy azy mba hanaovana araka ny fomba ny lalàna ny amin'ny zaza dia mitrotro azy izy ka nidiran'Andriamanitra nanao hoe, Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao fiadana araka ny teninao. Fa ny maso efa nahita ny famonjenao izay namboaranao teo anatrehan'ny firenena rehetra. Dia fahazavana ahazavan'ny firenena sady voninahitry ny Israely ianao. Dia gaga ny ray aman-dreny
azy ireo ka nao hamareny zaza hoe indro ity zatsy ity no voatendry ho fandavony sy fananganana maro ao amin'ny Israely ary famatarana volavo ary ny fanahinao azy dia ho tsatoana sabatra mba hiseho ny hevitry ny fo maro. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fefa lasa lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nilinavy amin'ny lanitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny afakara efa voahaingo eo amin'ny vadiny ary narehy feo mahery ary teo amin'ny seza-piandianana manao hoe indro ny taberaka kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy toetra eo aminy ary ireo olona ary Andriamanitra no toetra eo aminy dia ho Andriamanitra ary hofafany ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanantenana fefa lasa ny zavatra taloha ary koa ilay mipetraka eo amin'ny seza-piandianana indro avaoziko ny zavatra rehetra ary notoy izy sorata fa makony somarina ireo teny eo. Amen. Para
ka maizina dia maizina ny andro dia indro nisy fatana fandorona ny voatsetroka sy fanilo mirehitra izay nandeha namaky teo anelanelan'ireo zavatra voasasaka ireo. Amen. Eo amin'ny andin'ny fahenina ry havana, tsy afaka miala amin'ny resaka hoe contexte tsika, dia nino an Jehova i Abrahama. Jehova nampanantena azy hoe omeko anao aho, olovan'ny taranakao olovanao ity tany ity. Dia nanontany Abrahama hoe ahoana nga natanteraka an'izany? Nangataka famantarana izy ry havana. Eo amin'ny fangatana izay famantarana izay dia nihetry ilay Andriamanitra avy indrindra nanaraka an'izay hoe fomba n'olombelona izay. Raha ny tena hoe fototra ny eviany i Abrahama dia Kaldeana izy. Araka efa hitantsika hoe avy nanora ny Kaldeana tany izy natsoiny Jehovah Andriamanitra. Ny Kaldeana dia manana fomba tahaka izao ry havana rehefa nao fanekena ny rotonta. Maky izy biby anankiray, dia ny fomban'izy ireo ho sasahana roa io biby io, dia mandalo eo anelanelany, ary misy vavolombelona dia ilay Andriamanitra sy vavahandry zareo, izay ny vavolombelona, dia mandalo manavatsava eo anelanelan'ireo biby ireo ilay rotonta manao fanekena. Dia izao ilay izy hoe izay ray mivadika amintsika no lasa tahaka n'ity biby ity ny hafarana, dia zarareo tahaka izao. Nanaika an'izany fomba n'olombelona izany Andriamanitra, satria nahoana nitady an'ilay famantarana Abrahama hoe ahoana nga natanteraka an'izany? Satria nahoana marina iaingany ny Abrahama mbola tsy nanana Isaka izy tamin'izany, mbola tsisy taranaka. Evin'Andriamanitra nampanantena hoe andova andiny taranaka ao. Hafahafa be zany ary izay hoe nagaga ny Abrahama ilay izy. Dia tao anatin'izay nefany eo amin'ny andin'ny 12 dia inona zavatra nitranga? Ndinga ho vakiaka hoe ary rehefa ilenika ny masoandro dia sondry tory Abrahama, ary indro aizina mahatsiravina indrindra no nahazo azy. Dia efa tena hoe raikitra anao ilay fifanekena amin'izay zany i Andriamanitra sy i Abrahama. Inona nahazo an'i Abrahama? Sondry tory izy. Fa ilay sondry tory eto efa tena jerena ilay teny fototra, dia mitovy amin'ilay teny nampiasaina tamin'ny Adama nangalana ny taoladiezana nanamboarana ny Eva ihany. Tsy nahatsiary tena fa tena hoe so tao anatin'ny torimaso lalina ihany, dia Andriamanitra mihitsy nanao an'io torimaso io. Inona ny tiany soratra masina ambarany izany rehetrarehetra izany ry havana? Voalohany aloha izany dia hoe Andriamanitra rehefa tena hoe nanao an'ilay fanekena izy dia vonona mandrakariva ary vonona natanteraka izay tena nampilazaina izy. Dia fa maninona ary inona ireny teny ambara amin'ilay hoe Abrahama sondry tory, manambara ilay fahalemen'olombelona io ry havana malala. Ary ninin'Andriamanitra tao io fa fantatr'Andriamanitra fa vao hoe ampidirina anatin'ilay fanekena Abrahama ity, hoe misy fanekena ao anatin'ny fanekena manko dia tsy maintsy misy ny resaka condition atao hoe za dia tsy maintsy manao an'izao, za dia tsy maintsy manao izao. Ny Abrahama izao teto hoe ataoko tarana lovan'ny taranaka ao dia misy an'ilay tanàna be dia be teo, fa Abrahama tsy navelany teny fa navelany izy sondry tory. Rehefa tena hoe ao anatin'ny fanekena manko ka misy anankiray manipaka ny fanekena io dia rava ny fanekena. Fa ninin'Andriamanitra no sondry tory Abrahama, satria nahoana eo ilay maneho ilay fahalemeny ny olombelona. Dia inona zany ny anjaran'ny Abrahama tamin'io fotoana io? Ny anjaran'ny Abrahama efa vita tamin'io dia amin'ilay andiny fahininy efa ary nino an Jehova izy. Dia eo nangalantsika lesona ry havana malala ao amin'ny Tompo. Ny Tompo Andriamanitra efa nanao fanekena tao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Tsisy nanao fanekena tamin'Andriamanitra mihitsy hoe Jehova Andriamanitra ampidino ilay zanakao latokana dia andaontsika nanao fanekena. Fa Andriamanitra tonga dia hoe nanao zao no nandeha ho ataoko
zay re manaraka an'iny a finoana n Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainana, izay no hoavitra miaraka amiko. Dia tahaka izay koa nataon'i Jehovah tamin'ny Abrahama tamin'ny fotoana io. Dia izay no angatahany amintsika hoe finoana dia nananan'i Abrahama, mainy ny voan'i Abrahama, mitovy lenta tamin'ny Abrahama tamin'izany fotoana izany, nangatan'Andriamanitra ny mpino ankehitriny tsirairay. Tahaka nahoana ilay hoe finoana e. Matetika many tenenina mandrakariva hoe inona zany le hoe mino, ary ato moa zany hoe amin'ny dininy faheno izy arino an Jehovah izy. Tahaka nahoana le hoe nino a raha tarafina amin'ny testamenta taloha dia ny mino dia hoe mankatoa, misy firaisampo ao, misy fahatokiana ao, fa ny fiafarany dia nino resaka fankatoavana. Any zany tena irian'Andriamanitra ho an'ny kristianina tsirairay. Maro dia maro iavana malalao amin'ny tompo milaza ny tena ny kristianina, fa misehatra ny fankatoavana dia tena mampalahelo isika. Dia raisika any ohatra ny Adamasieva, evany ry havana malalao amin'ny tompo, tena hoe nahitateraka amin'ilay tena resaka teoria e. Natanin'ny menaran'izy tamin'ny fa manino zany tsy ho azo anareo ty dia izao mihitsy teny Jehovah Andriamanitra e, tsy azo hoanina daholo ny ana rehetrarehetra, fa le vonisay ihany tena tsy azo hoanina. Ako vary e, tena resaka teoria may, fa resaka fampiarantsika dia angatahana ny tompo io ry havana. Ary any ny asan'ny fanahy masina ao anatsika, asan'i Jesosy Kristy tompo. Mafy ihany nge mijoro hoe anao kristianina, izay le hoe ambodi, zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodi anao, manodidina anao ohatra rehetrarehetra ao a, mangalatra daholo, manao kolokolo daholo. Ianao sady mahazo menasy ianao vao tsy manao an'io afekteko ary ianao a, fa maninona ny olona rehetrarehetra manao, fa ianao ary ary miseho mafy lobe, miseho zanak'Andriamanitra eo. Tsy mora ry havana zany hoe mankatoa, zany hoe mino zany, fangatahan'Andriamanitra aminao zany. Tsy mora tamin'ny Abrahama ry havana zany hoe fankatoavana an'Andriamanitra zany. Niantso an'ny Abrahama izy tany amin'ny oran'ny Kaldeana, toerana izay tena hoe fiain'ny sampy io a, fa tian'Andriamanitra ianao izy, mialay ianao fa za ihany no tokony hotomponao. Tanin-drazana io, ao ny ray aman-dreny, ao ny momba azy rehetrarehetra, taona lehibe azy, fa mialay ianao izy Jehovah Andriamanitra. Mafy zany, tsy moramora zany, ohatrany hoe mora ihany le miteny hoe minofo fotsiny ihany, fa tsy mora le izy ry havana. Fa ahoana herin'i Kristy ianakinanao zany, fa tsy vitanao koa zany raha tsy mahatoky an'ilay Jehovah Andriamanitra ao ianao e. Ary izay nangatan'Andriamanitra antsika ry havana, finoana tsy misy fipetra, mitena Andriamanitra dia arahana izany, tsy mitsahatra mandray an'ity ohatra ity ry havana. Nday Petera izay nandeha nanjono izy, inona zavatra azy io, nandritry ny alina manontolo izy ry havana malalao amin'ny tompo a, dia tena hoe nandeha izy nanjono, tsy nahazo na dia ny ray ary, fa tonga vany le zanaka mpandrafitra anankiray, tonga vany le olona tsy fantatra koa hoe mahay milomany sa tsy mahay milomany, nefa n'izy ny sany teny amin'ilay olona matianina amin'ny asany hoe arotsay ato ny aratonao. Hafahafa be zany ry havana. Dia ozy Petera hoe tompoko, nandritry ny alina manontolo a, tena hoe niezaka ny fiezaka mihitsy a, nitady fa tsy nahazo, fa noho ny teninao dia ho arotsaka ihany. Dia ry havana, nanantsika izay hoe finoana ny tenin'Andriamanitra zay, fa ny tenin'Andriamanitra dia marina mandrakariva, ary ny tompo Andriamanitra dia mitana ny teniny izy. Tombotsoa be ho an'ny kristianina izany. Zao tontolo izao manina izay heterana, fa ianao tombony be ho anao, marina izay heteranao. Zao tontolo izao mety mivadibadika ireny, tenanao azany aza mifikitra loatra amin'ireny, fa ny tenin'Andriamanitra zany tenanao hoe zato isan-jato ny momba ny tenin'Andriamanitra ifikeo ry havana, fa marina ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'izay fanarahana ny tenin'Andriamanitra izay nefa ry havana dia ilainao ny faharetana. Mila faharetana ianao. Ahoana ny fomba hiatrehana n'izany faharetana izany? Ianao nge anatin'ny tenin'Andriamanitra e, tsy voatery ilay zavatra mahafinaritra mandrakariva ny henona ny sofinao e. Fa i Abrahama dia tena hoe
nanona zavatra tena nangidy taminy teneniny taminy aiza hoe ao amin'n'iny eo vakiantsika andiny fahatelo amby folo raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama aoko fantatra marina fa ho vahinana amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary anompon'ny olona any ary ampahoriana efa-jato taona izy mafy anie zany ry havany Abrahama izay mbola tsy nanananaka akory dia efa mbola tsy teraka akory ary dia zara dia iny faminaniana iny fana dia vozana sady mafy anie zany tenin'Andriamanitra zany mbola tsy teraka akory ianao dia efa tonga faminaniana fany dia vozana ho an'ny zanakao no atao tsy mora zany misy fotoantsika mandray tenin'Andriamanitra tahaka izany misy tenin'Andriamanitra izay tena efa raiky tapisako anatsika raisika ohatra Jeremia toko fa 7 andiny faraka amby folo nyresaka hoe efa haintsika izy dia hoe fa izao malala ny hevitra iveranao izy dia hevitra hitondra fiadanana fatsolosa mba hananao fanantenanana amin'ny farany inge faminaniana iny hoe resaka fahababony ery ny havany hoe maherezy ianao fa hobalo anefa kelikely eo dia tahaka izany ry Andriamanitra misy fotoana itenin'Andriamanitra io manambara zavatra maviritra anao fa za manambara anao ry havana rehefa zakanao zany fampianarana zany le tsy an'le resaka rononontsony ianao hoe ianao dia ho tahiny ianao amin'izao ohatra izao ianao rehefa mivavaka fa mahazaka fampianarana mafimary tahaka izany ianao amin'ny tenin'Andriamanitra kay tsy voatery hoe zavatra tsara mandrakariva fa misy ihany koa fotoana rehefa miaraka amin'ny tompo ianao mizaka ny zavatra mavesatra efa olon-dehibe lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe eo amin'ny tompo ianao ry havana misaoro ny tompo rehefa mahazaka zany fampianarana izany ianao aza dia lena mandrakariva amin'ny hoe afaminao ny tahena ny rehetra amin'ny resaka fitahena fa ndehantsika ry havana hitombo amin'izany hoe fankatoavan'Andriamanitra fa fankatoavan'Andriamanitra dia mila faharetana eo fa misy fotoana koa nefa ny zanak'Andriamanitra reraka tena reraka ianao hoe fahoana foana efa mba manao izay mety ane Jesosy efa mba miaritra ny mafy ane Jesosy fa maninona mbola misy mpanenjika fa maninona mbola ohatr'izao ihany dia ho ny tompo eo amin'ny andininy 15 dia ho vakiantsika indray nefa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadanana ho tratrantry indrindra anao fa ody mandry izao ny zavatra niseho ry havana malala i Abrahama io dia tamin'ny 570 taona izy no maty 175 ans izy vao maty tena hoe nateza be mihitsy ity ary Sara vadina rehefa maty ela be talohan'izay fa zao nefa any amin'ny toko 520 andiny fahavalika hatramin'ny 70 rehefa maty i Abrahama ity dia taiza izy nalevina tao an-tany Kanana ihany izy nalevina tany amin'ny tany izay novidiny dia Ismaela sy Isaka zany moa no nalevina azy tamin'izay fotoana izay dia inona no tena ambara amin'izany le andiny 520 no teny hoe nefa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadananao ho tratrantry indrindra anao fa ody mandry le hoe ho tratrantry indrindra anao fa ody mandry tena marina izany 570 taona fa nefa hoe ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadanana le razana lazaina milazainy ary fa andiny fahafito ary hoe aiza anakaldiana lavitra be misy azy zany anamora kaldiana dia hoe mandainga le zany le tenin'Andriamanitra tsy riava tsy le resaka ranofo no ao amin'ny Kanana fa izy tena angonina namrazany tokoa manambary zany le fahavelomany fanahy aoriana ny fahafatesana fa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadanana zany hoe any amin'ny toerana hafa mihitsy zany io lay toerany fanahy izay tsy voafaritry ny resaka ranofo fa le maty iny le vatana maty iny dia tsy iny akory hoe nangonina tany amin'ny razana tsy aty izy fa le fanahy tenin'Andriamanitra lazaina hoe lay angonina any amin'ny razana dia any amin'le toerana fiadanana mamene le tenin'Andriamanitra ry havana malala ho amin'ny tompo ny ankamaroan'ny malagasy ny ankamaroan'ny olona mihitsy dia efa fatany hoe rehefa ho avy ny andro anankiray dia atsy ano alevana le nofo mangatsiaka io ny lazaina fa mbola tsy nisy eny fa samy misy ihany ny ankamaroany fa misy sahiteny ve hoe
angolona ho anandanitra ny fanahiko. Izay ry havana ny adim-pisinao ihany koa amin'izao tady fandalovana izao. Amaly an'izay fanontaniana izay. Fantatrao ny mamaly hoe rehefa maty aho dia ho atsan'ny nofo mangatsikako. Fa ainao ve ny amaly hoe rehefa ho faty aho dia ho ary an-davitra. Fa no manana an'izany ry havana fiainana eto an-tany. Ary izay ny fampaherezana men'Andriamanitra ny Abrahama. Na dia hoe ho andevozina aza ny taranany dia inona ny zavatra miseho dia hoe mahereza kosa ianao azy izy mpanjiny ilay lanitra. Mpanjino dia afarany ny fanahinao fa ino ny zava-dehibe. Eto an-tany ry havana tsy miakina izay mety hoe fananana, tsy miakina izay mety hoe fahaizana, tsy miakina izay mety hoe zavatra izay anananao ny anananao an'izany fiadanana izany, fa fifandraisanao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany eo. Raisitsika ohatra amin'izany i Simeona amin'ilay Lioka, inga ho vakiantsika Lioka 2:2 teo. Dia ndeo ho vakiantsika ny 7:20 ka hatramin'ny 30. Lioka 2:2 dia ny 7:20 any ndeo ho vakiantsika. Anaran'i Jesosy manao hoe Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Ny olona nahita an'i Jesosy izy tamin'io, inona moa ny tena marina? Ny olona tafahoana an'i Jesosy irery ihany ry havana itoerana izany atao hoe fiadanana izany. Inona ilay atao hoe fiadanana? Dia Abrahama ihany dia fahitantsika ohatra amin'izany ao anaty Baiboly amin'ny tantaran'i Lazarus sy ilay mpanan-karena. Inona ny zavatra niseho? Ilay mpanan-karena nankaiza izy? Nakany amin'ilay tena hoe fangiry firena. Fa Lazarus kosa aiza hoy ena tratran'ny Abrahama. Dia rehetra, dia tsika rehetra ho anazana hoe tratran'ny Abrahama any ilay fiadanana tsy isian'ny fangiry firena. Tsy isian'ny resaka hoe fandriam-pahalemana tanteraka izany fiadanana tonoany Baiboly izany. Resaka tena hoe filamina tanteraka izay zavatra eritreretin'ny olombelona ka tsahan'ny olombelona indrindra ao an'i Jesosy nahitantsika an'izany ry havana. Ary ao ihany koa ilay fanekena efa nataon'Andriamanitra. Raha fitenin'izay afatra izay ry havana mitana ny tenin'ny Tompo Andriamanitra. Maro ny Tompo Andriamanitra io. Fa ao anatin'ny fanarahana azy tsy mora amin'ny fiainana kristianina. Mila manana faharetana ianao ry havana. Rehefa ketraka iny ianao mpanjina ny lanitra jereo Jesosy Kristy Tompo hitondra fiadanana ho anao izy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ho antsika tsirairay kosa izany teny izany. Amen. Iaraka hivavakitsika. Ray malala, misaotra noho ny amin'ny teninao. Ankasitrahana ianao fa dia miloatra anatina ihany izany teninao izany. Fa menatra izahay mandre izany sitraponao izany Tompo. Menatra izahay satria tsy manatoky ianao teo amin'ny androm-piainanay. Tsy mananana an'izany faharetana izany teo amin'ny androm-piainanay. Eny Tompo Andriamanitra, tsy nahay nibanjina anao izay teo amin'ny fiainana. Fa nisarika anay ny fiainana izao tontolo izao dia indroko ny rona nanaraka an'izany izahay. Raha nanao an'izao n'izao tontolo izao dia endriko fa nanaraka an'izany izahay. Ary mbola misy ao anatinay fisalasalana feno hoe ho aiza izahay rehefa vita ny fiainana eto ambany tanteny. Tompo,
ifonanay ny lalana itsaraka ny sitraponao. Ifonanay Tompo ireo toetra izay nandratranao, fa te hiavana tanteraka aminao zay, te higoka ilay fiadananao aminao zay Tompo. Raiso izahay Jesosy, mamindrafo aminay Tompo, amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Satria nino anatra ianao ka naniritrena teo anatriako izaho efa niaina, fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetrika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao famindrapoko ary tsy hitsoaka amin'ny fanekeny fihavanako. Raha misy manota dia manana solo vava ao amin'ny ray isika, dia i Jesosy Kristy ilay ary izy no avitra no ny fahotantsika. Amen. Ambarana anarany Tompo fa voavelany erikareo no anarany masina miderany anarany. Mbola hiaraka iombavatsika revana. Jesosy, manoloana ny teninao dia angataka aminao zay ankehitriny. Fo mahay miaritra Andriamanitra, indrindrandrindra ao anatin'ny fizarana toetra. Fa velao zay mba hivoaka mpandresy amin'ny ady izay atriany tsirairay avy. Na amin'ny endriny, na amin'ny endriny Tompo. Ifampandresy ianao, ka velao zay hivoaka mpandresy tahaka anao Tompo. Jesosy Kristy Tompo, ifikiranay ianao nefa nanolorana ny mombanay manontolo, momba ny tokantranonay, ary tsy misalasala
miantoraka aminao Andriamanitra, ka elo mivavaka mankeny izay azandratra ny tsirairay ankehitriny. Misaotra iray fa mivavaka ianao, fantatray fa tsy izay irery ihany koa natao itsimy eo, fa ianao ihany koa dia miaino ny vavaka. Mivavaka izay Andriamanitra ny amin'ny firenenay izay andalovan'ny rivo-totra ankehitriny. Ao izay traboana dia ianao mba hitsinjo, hijery izay ao anatin'ny fahasahiranana ankehitriny. Ianao Jesosy Kristy Tompo, ampahery, ampatanjaka ny tsirairay avy, ary indrindrandrindra ampitodika ny mason'izy ireo hipanjina amin'ny lanitra, fa tsy fiainana lavalovana eto no fiainana, fa mbola misy fiainana ankoatran'izao fiainana intsony, dia fiainana mandrakizay, ilay fiatanana ao aminao. Mivavaka ihany koa izay ry Tompo Andriamanitra ho an'ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana ankehitriny, ho jereo manokana izy ireny Tompo. Ianao mba hanasitrana hiasa ao anatin'ny fanafody ireny Tompo, mba hitondra fanasitranana ho an'ny tsirairay avy. Jesosy Kristy Tompo, mba tahiriana koa izao fiangonana izao, mba tena hijoro ho vavolombelona marina ao aminao Jesosy Kristy Tompo, mba mifo madio izay tahaka anao, mba avelao izay mba ho marina tahaka anao, fa rehefa mitenanao tsy mba mivavaka, mameo anay koa izany toe-pozan'Andriamanitra izay tena aleoko mivavaka dia ka ho eny dia ho eny mandrakariva, mba tsy ho isan'olona izay mivadibadika izahay. Misaotra amin'ny fahalavaka izay atolotra ao anay. Ny vavaka dia ataonay marina Jesosy, arakambana ilay vavaka nampianarinao manome raha izandratra masinina ho tonga ny fanjakana atao isitraponao dia taratatra noelanina ny sazana ary mamelanaka takanamilana izay mikadamina aza mitondra ny valabana no fanaratsy anao fanjakatsiny ary vonaitrandraikizay. Amen. Hatramin'ny mitsangana iantsika ry havana marina izao fotoana izao, ka mialohan'ny tsodrano dia ny 19:12 amin'ny hira faha-efatra amin'ny telopolo sy fitonjato. Raha amin'ny finoana ry havana ny tsodrano masina izay atolotra ho antsika tsirairay avy, fa ho tanteraka amintsika izany. Hita ianao anie Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao.
anatratra ny taviny aminao any Jehova ka nomeanao fiadanana. Amen. Valio anatin'izao vavaka manginy izao ry havana hoe raha hoavina ny andro anankiray izay andaozanao ty tany angonina aiza ny fanahinao tenenao amin'ny tompo ry havana tapahy ny hevitra ho anan-danitra any aho. Ho an'Andriamanitra velona tokany irery any voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.